mandeha araka ny tokony ho izy ny raharaham-pirenena hoy ny avy eo anivo ny antoko-teza. Niaina 300 ny teti-bolam-panjakana ho an'ny sosialim-bahoaka araka ny tatitra navoaka ny CCOC. Tsy fanjari-tsakafo, zaza 5,3 alina no hiarany any amin'ny faritra atsimo. Manantitra ny arabo ambam-pirarintsoanareo tompo-kilasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Eo amin'ny raharaham-pirenena aloha dia mitombo hatrany ireo fikambanana sy atoko politika milaza fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Ny fikambanana Soluma sy ny Ateza dia nilaza mazava fa misahirana ny vahoaka ary pokaty ny fampanantenana aloha ataon'ny mpitondra raha tarafina amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Germain Nomenjanary no mitatitra ny vaovao amintsika sarin'ny Mathieu Prince. Miasesilany amin'izao ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika sy ny antoko politika manoloana ny fitantanan-draharaham-pirenena izay ataon'ny fitondrana mijoro ankehitriny. Raha hoan'ny antoko politika teza manokana dia nambaran'izy ireo fa tsy misy mandeha amin'izay laony ny fampandrosoana any Madagasikara izay nilokalokan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny tsapa hoy izy ireo dia miasahirana andro manalina ny malagasy kobaka ambava sy fampandriana adrisa ary fisehosehoana fotsiny ihany no ataon'ny fitondrana amin'izao. Ohatra hoe ataoko anaty rova ao anatin'ny fotoana zao zany dia ohatra hoe ahenako mividy solitra nefa arizato fotsiny tapimaso fotsiny. I solitra io mampatsiahy fotsiny fa any amin'ny 45% amin'ny structure de prix ny solitra io dia tataoketra alain'ny fanjakana daholy. Ka raha ohatra izy tena sa hoe apidina mividy solitra aidiny le tataoketra rehetra alain'ny fanjakana amin'ny solitra io. Dia io programme dia asina pusy aingana ny omby amin'ny fandriampahalemana sy ny sisa omby 5 fotsiny hatreto ny vita dia avy eo tsy hita hoe makaiza dia eo indray resaka bary anolotra vola ohatra zao bary sy ny sisa reny ve dia tena programme mifototra tsara amin'ny fampandrosoana sa zavatra kitaitaitra fotsiny dia hatreto zavatra kitaitaitra fotsiny raha mifatrobongolava iny fantatro dia mikeikena ny olona satria any amin'ny valonjato ny kilomipadi zao na ny akotry. Nambarana nandritra ity fotoana ity fa sarotra ny ananana fanantenana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Ankoatr'izay dia nanamafy ihany koa ny eo anivo ny fikambanana Solima izay fikambanana sivily fa valala be mandry tokoa ny malagasy amin'izao fotoana izao. Rahantsika mahafantatra nisy débat nataon'ny filoha Marc Ravalomanina sy filoha Rajoelina tao amin'ny TVM tamin'ny farany. Nilaza Andriamatoa any Rajoelina fa hoe za tsy miandry zato andro ary ny vola naovana ny EM efa hitao. Efa misy ve lalana ve efa misy ve toerana ve hoe andehanana zany hoe tramway zany aiza zany amin'izao. Ampidiniko izy any farimpenan'ny malagasy. Nidina ve ny Frebis, nidina ve ny PPM miakatra voatabia ray ronjato. Fito volana izy zao no mitondra dia napiny le délestage napiny fahatapahan-drano eraka ny Madagasikara. Problème atsika vahoaka efa mahantra atsika dia mora panifisin'olona amin'ny zavatra tsy takatrika. Ny tsapa hatreto dia samy manaramaso ny fomba fiasan'ny fitondrana avokoa na ny vahoaka malagasy na ireo mpanao politika. Raha ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny tokoa mantsy nandritra ny fampielezan-keviny dia amirapiratra ary tsy ady amin'izay arapaka intsony ny malagasy taorian'ny fianianany. Isan'ny mahagaga ny maro anefa ny zava-misy ankehitriny. Ny fanontaniana mipetraka hoy izy ireo dia ny hoe izay indray ary no anilian'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny tsy fandehanan'ny raharaha sy ny fitantanan-draharaha gaboraraka tanteraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao io. Fa ho an'ny atoko UNDD kosa dia tsy manana politika tena mazava ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary zay no mahatonga ny fitombon'ny fahantrany vahoaka malagasy. Germain Nomenjanary no mitatitra ny vaovao sarin'ny Mathieu Prince. Fitondrana tsy manana foto-kevitra mazava no misy sy mijoro eto Madagasikara ankehitriny hoy ny avy eo anivony antoko politika UNDD. Raha nita hoy izy ireo dia tsy voadinika tsara ny fomba hitantanana ny firenena indrindra fa ny programanasa izay nentina nambabona ny fon'ny malagasy nandritra ny fampielezan-kevitra iny. Nambaran'Andriamatoa Ramiandrisoa Joseph nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety
Efa miavaka ny fomba fitantanana nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria nataony olo ara-pahameana ny sosialim-bahoaka raha io ihany koa ny politika mazava ho an'ny firenena. Ina moa zany mapy ny aza tiky Madagasikara tiany dia ohatra ny nationaliste izy. Rehefa jerena ihany koa ny fomba fiasan'ny Ravalomanana mirona kokoa any amin'ny sosialy izy maha akaikikaiky ny tasaha azy sy ny olona ifandraisany any velany. Ohatra zao izy akaiky ny Allemand, akaiky ny Hollandais, akaiky ny Suédois, reny socialiste reny socialisant ny programme reny kaikikaiky koa ny socialiste zany Ravalomanana. Dia rehefa jerena ihany koa ny programme ataony nefa izy milaza hoe akaiky ny Banque mondiale sy FMI zany lazainy dia mihoatra ny manaraka ny programme ny FMI zany. Mila mazava tsara zany rehetrarehetra zany raha tisika ny hanana fomba fijery mazava eto firenena. Eto zany zao misy programme roa fanohitra tsara. Zay ny mamarina ny teny Ravalomanana iny hoe leo izy mpanohitra. Tsara misy ny fahamteny izy mpanohitra. Zany fanoherana zany ko fantatsika tsy resaka olona fotsiny fa resaka fijery politika, resaka programme politika, resaka stratégie fampandrosoana ny firenena. Ka ny azy io zany tena fanohitra amin'ny programme hoentin'ny RD fitondrana amin'izao fotoana zao. Ka rariny raha mitaky izy vilao mpanohitra ary arabaika izy amin'ny lafin'izay. Fa toy zao kosa no fomba fijery ity mpanao politika ity ny fomba fitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny izay hita fa tsy mbola misy zavabita hatramin'izao. Satria ny fitantanana fanjakana zany age misy fomba fijery politika, misy programme politika mazava tsara. Raha vao tsy manana fomba fijery politika ianao, tsy manana programme politika mazava tsara ianao, kosofanany daholo ny zara atao na amin'ny lafiny économique, na amin'ny lafiny sociale, na amin'ny lafiny politika azy. Fitondrana fanjakana zany ina moa zao ny tena foto-kevitra izy roa ny fanjakana ty. Ino tsisy mahalala angesika zao ny hevitra politika dia ny hoe nirona kokoa ve sika any amin'ny sosialim-bahoaka sa any amin'ny économique. Dia rehefa zarena koa ny hoe le mpitondra amin'izao fotoana izao ve manaraka ny programme ny Banque mondiale sa avelan'ny programme ny Banque mondiale sy FMI. Dia raha nylazainy dia hoe ny azy ivelany programme ny FMI sy Banque mondiale zay tamin'ny propagande. Nefa rehefa zaisika ny zavatra misy amin'izao fotoana zao to mifangaroaro ao daholo ny hoe Banque mondiale, FMI, financement parallèle dia tsy mazava zay. Ka raha vao ny fomba fijery politika tsy mazava tsara dia sy hazava misy zany atao programme politika zany. Nanamafy moa ity mpanao politika ity efa mila fananana traikefa ny fomba fitantanam-pirenena. Tsy ny fomba fitantanana ihany fa eo ihany koa ny fahaizana mametraka ny paikady fampandrosoana mazava ka isiny ny asa tena mivaingana ho an'ny vahoaka izay entina. Atreto dia samy mbola nofinofy avokoa ny fampanantenana sy ny abobo izay nolazaina tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra nataon'ny fitondrana mijoro ankehitriny io. Eo amin'ny fiainam-pirenena ihany ny enatra any amin'ny 3 isanjato ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny sosialim-bahoaka raha toka nahitana fiakaran-kosa ny teti-bola ho an'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny fanatanjahantena. Io dia fanadihadiana nataon'ny fiarahamonim-pirenena teo anivon'ny CCOC. Tsy karitra ity fiarahamonim-pirenena ity ihany koa fa tsy manana paikady sy rafitra mazava ny fitondram-panjakana ny amin'ny antsoina hoe famaritana ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena ary tsy hita taratra ihany koa ny amin'ny hoe fahavononana hitatana ny vola ao anatin'ny mangarahara. Manazava ny sekretera jeneraly ny izany fiarahamonim-pirenena CCOC izany fanadihadiny Edena Elia. Nahitana fitombony manodidina ny 7.9 miliara ariary ny fampiasam-bola teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Manodidina ny 8.20 miliara ariary kosa ny teti-bola natokana ho an'ny fiadidina ny repoblika ary ny 9 miliara ariary natokana ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ireo no ampahany tamin'ny tatitra nataon'ny CCOC taorian'ny fanadihadiana nataon'izy ireo mikasika ny teti-bolam-panjakana 7.20. Ny enatra any amin'ny 3 isanjato kosa ny teti-bola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka izay tokony ho lahara-pahamehana. Tafiditra ao anatin'izany ny sehatry ny fampianarana izay tsy nisitraka afa-tsy 3.30 miliara ariary. Ho an'ny sehatry ny fahasalamana dia manana teti-bola 5.20 miliara ariary ary natokana ho an'ny sehatry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana ny 4.20 miliara ariary. Tsy manana paikady sy rafitra mazava ny fitondram-panjakana amin'ny fitantanam-bola any ka mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny fampiasam-bola.
Nasikaritra moa zany zahay fa somary tsy nahazo vahana ny sehatra sosialy. Ny sehatra tena hoe nahazo fitombom-bola dia ny sehatra ny financer budget, ny sehatra en présidence dia ny jeunesse et sport. Sy fiantraikany amin'ny fiainan'ny malagasy tsirairay. Etsy ankilany nitondrany fanazavana ihany koa ny mikasika ny fandoava-ketra izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona ny tena ampiasana ny vola. Tokony apetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahafahany eny fotony misitraka ny atao hoe tamberin'andraikitra. Ka raha tokony izy aloha dia tokony mipetraka ilay hoe fangarahana sy tamberin'andraikitra avy ny fanjakana ary ilay hoe filazana mazava hoe makaiza ilay vola atao inona ilay vola ao anatin'ny fifandiniana miaraka amin'ny olom-pirenena dia raha hoe mahita vokatra tsika dia eo angamantsika vao hoe azoto ho andovola. Tokony mipetraka ilay hoe décentralisation fiscale satria aty fotony no afaka hoe mahita mazava ny tompon'andraikitra hoe iza ny olona iza ny manana aktivité afaka mandovola fa io koa izahay olom-pirenena no tena afaka hoe mitaky tamberina avy any amin'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny commune na ao anivon'ny région. Miteraka voka-dratsy maro ary manakorotana ny fitantanan-draram-pirenena ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola-panjakana. Isan'ny nanomezan'ny filohan'ny Repoblika Toky ny vahoaka malagasy hatramin'izay ny hoe politika ny fitsitsiana izao. Ny tsikaritra nefa hatreto, lasa ny vahoaka malagasy no mizaka ny vokany, miafy sy mitrongo voahomana. Ny governemanta malagasy etsy ankilany miala sasatra sy mandany ny vola-panjakana izay tsy nisy fifampidiniana sy ny fampiarana tamin'ireo sehatra sy fiarahamonim-pirenena maro. Fa raha niendrika ny tsy fanarahan-dalàna kosa eto Madagasikara dia maro tokoa izy ireny. Misy ny fikambanana izay joro fa hoe miady amin'ny tsy ara-dalàna ary tsy mijanona fotsiny eto Antananarivo fa mandeha mitety faritra mihitsy amin'izay asa ataony izay. Tomasina no nandehanan'ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny tsy ara-dalàna tamin'ny herinandro teo ary dia ndeha fantaritsika ato anatin'ny fanadihadiany ataon'ny Laurette Berton ity ny tena votoatin'ny hetsika natao tao Tomasina. Ny faritany Toamasina no nanomboana ny fitetezam-paritra izay nataon'ny MCFI na ny hetsiky ny olom-pirenena manohitra ny osika sy ny tsy ara-dalàna nandritra ny fifidianana. Miavaka ny tany amin'ity renivohitra Betsimisaraka ity izay nanaovana io hetsika io tamin'ny sabotsy fahatelo ny volana aogositra lasa teo satria ireo olom-pirenena tany an-toerana izay tonga nanatrika ny valandresaka mihitsy no naneho ny fahavonona ny anatevin-daharana ny MCFI. Tsy manohitra ny fifidianana hatao eto amin'ny tany sy ny firenena ny MCFI fa mitolona kosa amingorana ireo fanetry be ny firenena amin'ny fangalaram-bato sy ny fanaovana osika. Ka maha olom-pirenena anay mijoro eto izay tenenanay hoe tapitra treo aloha ny mahakandidanay fa dia miverina maha olon-tsotra sy maha olom-pirenena izahay dia miteny kosa manao hoe aoko angamba tsy hiverina intsony amin'izay endrika fifidianana maloha tanterahana eto amin'ny firenena izany tsy fahatomombanana ka mety miteraka resaka halabato na osoka ka hanoitohina nyzany voka-pifidianana ka tsy ho tanteraka le tanjona hoe fifidianana madio mangarahara sy malalaka ary ekelybe sy ny maro. Dia magnoloana an'izay no nijoroany ny antsoina hoe hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny alabato sy ny osika ny amin'ny fifidianana na raha miteny vahiny izy dia le hoe mouvement des citoyens contre les fraudes et les irrégularités électorales. Mijoro zany io hetsika io tsy fikambanana izy io na politika na tsotra fa hetsika maha olom-pirenena zay mahatsapa fa ilaina tokoa eto amin'ny firenena nisiny zany famolavolana fifidianana madio sy mangarahara mba ahafahany rehetrarehetra mandray anjara malalaka mba ho fototry ny fametrahana ny demokrasia. Dia zahay ataon'le hetsiky ny olom-pirenena tsy manohitra mihitsy ny andehanany fifidianana fa nitapetrakay dia hoe raha vita ireo teboka maromaro hoe vita révision spéciale ny liste électorale voarina tanteraka le firafitra ny CENI sy ny fikirakirany ny fifidianana hatry aty amin'ny fotony araka ny tenin'ny namana Guillaume teo avy any amin'ny fototany mandrafitra ny liste fifidianana tanteraka le fepetra hampalalaka ny fifidianana hampadio azy sy hampangarahara azy dia azo alefa ny fifidianana sy ny mahamaiky na totosan'ny fifidianana ka nanana be ny tanàna akory ny mahamaiky fa tokony mba hametraka kositsika hoe aoka re tokony olona ho voafidy tantana ny tanàna mba ho voafidy ao anatiny fikirakirana ny fifidianana nanomezy ho fototra satria araka ny tenenina teo mpitondra manakaiky vahoaka loatra ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ho ajanona amin'iny barea iny tao anatin'ny sehatra ny foto ve izay karazana élan national zay sa tokony iny no atao fanainga
mba anarenana amin'izay ny firenena. Nanamafy nisy olo-tenan'ny olo-pirenena sy ny mpanao politika ao anatin'ny ratsamangaka ny MCF Antoamasina fa ny ahafahana manatanteraka ny fifidianana tena izy ao anatin'ny mangarahara sy manaja ny demokrasia no tena tanjona amin'izao tolona tarihiny MCF izao. Dia io zany no mahatonga ny hetsika amin'izao fotoana izao hoe aloha andrea andraikitra itsika izay mpanao politika satria matetika mihitsy ny hoe mpanao politika fifidianana fotsiny zany fifidianana zany araka nambarako teo dia activité politique zany hoe périodique zany fa ny rôle mpanao politika dia mipetraka ao anatiny tsy misaraka amin'ny fiainan'ny fiarahamonina adidin'ny mpanao politika no manampy ny fanjakana mazava ho azy amin'izay fomba ahatsarana ny fiarahamonina adidin'ny mpanao politika mampanabe azy ny manabe ny vahoaka mba ahafahany vahoaka ahatsaro-tegna andre andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena azy tika ny fanatsarana ny sehatra politika dia tsy midika mihitsy fa le asan'ny mpanao politika ihany fa ny andraisan'ny vahoaka an-tanana ihany koa ny politika ny tanana izay hipetrahany mba ahafahany ahazo tombony ao anatin'izany ary rehefa manao an'izany ny vahoakany tsy ho sahirana ny mpitondra satria ny mpitondra eo dia mpitondra tena apetraka ny vahoaka ary zay mahatonga antsika mijegna magnano mihitsy hoe ny fampatsahivana lalina sy mifanabeazana mafia ho an'ny vahoaka satria mba ho olona zay ny safidin'ny vahoaka no tafapetraka eo amin'ny fotoana fidianana fa tsy olona sanateny vava tonga eo par accident na hoe par manipulation ny régime politique fotsiny no atongavany eo tsy tanteraka zany satria ny olona mieritreritra mihitsy fa zay olo teny safidiny eo no ampiny. Nangataka ny isin'ny mpanohitra mazava tsara eto amin'ny tany sy ny firenena ny poniny Toamasina ary nitaky ihany koa ny ampiarana ny lalàna mifeny mpanohitra izay efa nisy teto Madagasikara hatramin'ny taona 2014 saingy tsy mbola namoahana didy fampiarana. Ny vohitra nandritra ny valandresaka notarian'ny MCF Antoamasina ihany koa ny fitakian'ny olo-pirenena ny anovana indray ny mpikambana eo anivon'ny CENI ka isin'ny antoko mpanohitra ikambana ao amin'izany rafitra vaovao izany indray araka ny voafaritry ny lalàna velona eto amintsika. Fa mbola tazomana amin'ny fonjan'ny CFA hatramin'izao ny mpandraharaha mbola rajona fantatro maro hoe mbola tafaray manoloana izay toe-javatra indrindra dia nilaza mazava ny fikambanana Soluma sy ny fikambanana tafaray avy any amin'ny faritra Atsimo Nosy fa misy ambadika politika ny fitazonana an'ity mpandraharaha mbola rajona eny amin'ny fonja ity satria nambaran'izy ireo fa tsy misy ny profo tena mazava sy mitombona tsara momban'izany fanenjehana n'ity mpandraharaha ity izany fanazavana. Mila jaina ny secret d'instruction nefa gaga zay aty afara mahita tao amin'ny paky rehefa natsahatsy ny fitsarana ny fanenjehana ny mbola rajona mikasika an'le chèque sans provision minitra vitsy ny voany de didy tonga de fa eny le mpanao gazety zay manona fitondrana ny didiny voakavy tao dikan'izay zany misy manipulatera zany ao tsy misy profo ny tazomana anazy fa valifaty tsy tiako halako bika tsy tiako tareha de hoy zahay hoe ho tompona andraikitra ange reo olona ambadiky ny fanapitehan'ny fanagajana zay tsy hafa satria mety sanatsy hoe harary izy na hoe zavatra hafa fa ho tompona andraikitra reo olona reo fa fantatsay reo olona reo zay moa zany mbola tsy janona eto fa zay ifampiresaka am'ireo mpikambana miaraka aminay manera ny faritanytaninarivo atoato de misy fitakina ataonay ary mety zahay ametraka taratasy am'ireo masovo iraisam-pirenena mba hanazavanay tena zavatra misy satria ny eto Madagasikara amitsika miteny zao dia jadona fanapotehana dia famoronana dossier mba handretehana ny olona tsy manantsiny. Eo amin'ny ady amin'ny kolikoly kosa mahakasika ny tontolon'ny polisy dia nanomboka tamin'ny volana janoary 2020 sy 2020 dia efa natratra tany amin'ny roapolo ny polisy am-perinasa ny voaroroy noho ny resaka kolikoly nahiditra ponja ny sasany NCFA ary ny sasany teny Tamora isan'izany ilay polisy nanolana ankizy tany amin'ny distrika ny Kongo teo koa ilay polisy nangalatra vola tamin'ny mpamely teny Alasora ary teo ihany koa ilay polisy ny iray tsy kombakomba tamin'ny mpivarotra nisy loky vola 30 tapitrisa
ariary fa koatran'izany dia polisy hatrany amin'ny 20 hafa no nangatahany fitsarana amoahana baiko fanenjehana no ny antony kolikoly sy ny tsy fandaran-dalàna izay nataon'izy ireny. Tafiditra ao anatin'ireny fanenjehan'ireny ohatra ny trangana fahafatesana izay mahazo ny olona voatazona ao amin'ny violon izay efa nahitana etsi-bahoaka mihitsy tany amin'ny faritra avaratry ny nosy ary etsy ankilany ny eny anivon'ny faditseranana izay anjakan'ny kolikoly ary mahavaky taraina ny olona maro dia maro na vahiny io na malagasy. Ny momba izay indrindra dia azony rehetra atao ny milaza ny larana maitso zany miteny amin'ny larana maitso raika amin'ny 700 raha mahatsikaritra trangana kolikoly eny amin'ny faditseranana. Nilaza ny andray fepetra entitra manoloanan'ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny polisy ireo ny eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka raha nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny hôtel de police tsara lalàna ny maraina ny androany izany. Iaraha malala ihany koa amin'izao fotoana izao fa mirongatra izay tsy izy ny asan-jiolahy sy ny tsy fandriam-pahalemana ny andrenivohitra eo izay lasa ambany maso tsy mahita na ny any amin'ny faritra ambanivolo izay zary tany lavitra andrina. Fa eo amin'ny resaka tsy fanjari-tsakafo kosa dia atahorana ny tsy fanjari-tsakafo izay miatraika amin'ny ankizy eo amin'ny 370 sy 300 sy 500 sy 3 alina any amin'ny faritra atsimo noho ny ahitany mitrangany amin'izao fotoana izao. Tsy ny ankizy ihany fa hatramin'ny olon-dehibe ihany koa raha ny fanadiadiana nataony teo anivon'ny BNGRC fanadiadiana ataony noro fitiavana sariny tokony aina. Efa mahery ny fitoetsy izany hoe mandidina ny 120 ny olona lasibatry ny ameana tanteraka any atsimon'ny Madagasikara iny araka ny fanadiadiana nataony teo anivon'ny BNGRC na ny Bureau National misana loza voajanahary ny volana Jolay sy Jona. Tsara ny manamarika fa ny kilonga madinika ny tena ahina ho tratry ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika izay efa mahatratra 370 sy 300 sy 500 sy 3 alina izy ireo amin'izao any amin'ny faritra atsimo eo ihany. Ampany, Amboasary, Ambovombe, Betioky, Tsiombe, Belo, ireo no anisan'ny distrika efa hiarany tsy fanjari-tsakafo any Atsimo. Mbola mare fora-tsakafo ny mponina aty Afrika noho ny trangana haintany izay mateti-piseho anisan'ireo firenena voakasika izany i Madagasikara. Tsara nefa ny manamarika fa 20 taona ny fifanarahan'ny firenena mikambana hiadina amin'ny ahatany efitra ny mponina aty Afrika. Iray amin'ireo firenena nanao ny fifanarahana i Madagasikara ny taona 1790. Tombanana hiakatra hatrany amin'ny 9 hetsy mandidana ny 420 io 220 io hatramin'ny faran'ny taona 2012 raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana. Manapirofo ireo taremarika ireo fa tsy tantaratra amin'jery ny sosialim-bahoaka sy ny fahoriam-bahoaka ny fitondrana ankehitriny. Raha misy mantsy ny fandraisana an-tanana sy ny fijerena vahaolana aingana ho an'ireo mponina sahirana any an-toerana dia tsy atahorana hiakatra io taremarika io amin'ny faran'ny taona. Arak'izany, manaitra ny isan'ny mpitondra ankehitriny ny fiarahamonim-pirenena avy any Androy mba handray andraikitra. Araka ny fantatra mantsy, tena mbola miady amin'ny vokatry ny ahitany vahoaka any an-toerana. Ankoatra izay, ho tondsaina any Inde ny fivoriana hiadiana amin'ny tsy hahatany hay ny firenena aty Afrika. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika maro ny manontany amin'ny hoe ahoana nafatarana ny momba n'ireny famatsim-bola avy any ivelan'ireny, ahoana koa nafatarana ny amin'ny hoe fanohanana tetikasa ataon'ny avy any ivelany. Tamin'ity androany ity dia nampahafantarana ny momba n'izay ary misy ny tranokala ahafahana mahafantatra izay tontolo momba ny fanampiana avy any ivelan'izay. Edena Eliano mitondra ny vaovao amintsika sary ny tahiry ny aina. Tao anatin'ny taona vitsy izay no tsikaritra fa miparitaka ny tahirikevitra sy ny karazam-baovao mikasika ny fanampiana avy any ivelany azon'ireo sehatra miankina amin'ny fanjakana. Voakasika izany ireo ministera isan-tsokajiny mba isian'ny mangarahara sy ahafantarany be sy ny maro ny teti-bola na ny fanampiana sy ny famatsim-bola izay sitrahan'ireo ministera ireo dia azony rehetra fantarina indray izany manomboka izao amin'ny alalan'ny tranokala. Nananganana n'io structure io miaraka amin'ilay base de données zany dia teo aloha niparitaka be ny information mikasika ny aide publique au développement. Nanana ny azy ny ministère ny économie
ny ministère ny finance zay efa mitambatra mizy amin'izao fotoana izao, ny ministère ny affaires étrangères, reo départementa misitraka ireo fanampiana reny ary eo ihany koa ireo mpiara-miombinatoka amintsika. Ny olo izay miparitaka zay zany dia sarotra ny mandray fanapahan-kevitra entitra sy matotra raha tsy eo ilay base de données ataoko hoe feno sy azo itokisana. Arak'izay hoe transparence zay izy tsy zavatra fenona mihitsiny ny rehetrarehetra afaka mijery an'io base de données sur l'aide publique au développement io. Ny tanjona zany dia ahafantarany rehetrarehetra hoe secteur inona no nampiny ireo partenaires techniques et financiers taizany région tena be dia be indrindra ny fanampiana, ohatrinona io fanampiana io ary en fonction zay information rehetra zay no afahana mandrindra hoe aiza ny tokony mbola ho mafisina, aiza ny tokony arahana miasa. Efa mananitra ny 570 ireo tetikasa nahazoana fanampiana avy any ivelany hita tao anatin'ireo tahirikevitra ireo ary azony rehetra jerena ny teti-bola mikasika izany. Nisy ny atrikasa nampahafantarana ny fiverenany ity tranokala ity androany izay niarahana tamin'ny PNUD sy ny STPCA eo anivon'ny primature. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo kosa efa 20 taona zao no tsy nisy fanamboarana ny lalakely teny amin'iny boriboritany fahaenina iny. Tsy niandrelana ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa nandray andraikitra tamin'ny fanamboarana ny apahany ireny lalakely eny amin'ny boriboritany fahaenina ireny. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika. Efa 20 taona mahery izay no tsy nisy fanamboarana intsony ny lalana anaty tanàna mampifandray fokontany telo ao amin'ny boriboritany fahaenina commune Antananarivo renivohitra izay mivoaka eo Ambodivonikely. Maro ny fahasairana nateraka izany toy ny tsy fahafahan'ny fiara vaventy maka ny fako amin'ireo toby fanarim-pako iraisan'ireo fokontany telo ireo. Nandray an-tanana ny fanamboarana ity ampahandalana ity araka izany ny commune Antananarivo renivohitra araky ny toromarika avy amin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ao anatin'ny tetikasa lalankely. Boriboritany fahaenina zany dia isy ampahandalana ho atao pavé izay tena efa hitaraina amponina tokoa efa fotoana vitsivitsy zay miainga eto amin'ny FJKM Ambomandroso Alpha Omega dia midina mahazo anatodina eo amin'ilay misy an'ilay zobira zany dia mivoaka makaty Ambodivonikely. Izy io zany dia efa misy ny apahany efa vita pavé fa hotohizany zany lalana zany ary dia ho atao pavé avokoa mba ahafahana misoroka ny fiavian'ny orana zay ho avy afaka volana vitsivitsy. Ny commune ben'ny Antananarivo no mamatsy ny tetikasa araka izany fanatanterahana zany tetikasa izany. Ny akoatran'izay betsaka ireo lalakely efa namboarina zany tao anatin'ny volana maromaro zay. Raha tsy teny fotsiny ny amin'ny fokontany Ambomiadana Tanjombe ambony izay namboarintsika natao goudron zany. Efa vita koa ny amin'ny faritra Ambodiady iny izay nampiasaina moa ireo fitaovana izay nisorona tamin'ireo lalana namboarina tamin'ny route nationale zany dia nampiasaintsika ireny tsy naririna fotsiny fa nampiasaina avokoa ary amin'ny herinandro ambony io dia ho vitaina ny eo amin'ny tsenana Ambohimanarina izay eo amin'ny fivarotana taovan-kena moa efa nivoakany koa ny fanamboarana ny bassin sy ny fampidirana ny rano amin'izany tsena ao amin'ny Ambohimanarina zany dia ny fivarotana taovan-kena. Mamamy ny ampahany fitohanany fifamoivoizana eny Ambohimanarina sy ny manodidina ny fahavitany ity ampahandalana ity izay ahafahan'ny fiara manao itsin-dalana hoy ny fanazavana nomeny solontenan'ny mponina Ambodivonikely Ambohimanarina. Isaorana be dia be zany ny eo amin'ny commune urbaine Antananarivo izay taritin'ny Madame le maire satria Antananarivo tsy vitandray andro maro ny tetikasa izay efa nataon'ny commune ary anisan'izany ny fanamboaran-dalana ny elakelan-trano rehetrarehetra any izay isaorana be dia be zareo satria ho avy tokoa zao ny fotoam-pahavaratra dia maro lalana izay mampijaly ny mponina ao anatin'izany fahavaratra izany ary isaorana ny tompona andraikitra rehetra vao ny commune sy ny aty amin'ny boriboritany fahaenina ary miaraka amin'ireo mpanolontsaina zany amin'ny izay fandraisana andraikitra ny fijerena ny sosialy mponina ety foton'izay. Izay natao rarivato araka izany ny lalana. Misy rahateo ny fitaovana vaovao ampiasaina vao novidian'ny boriboritany anaovana izao lalana izao. Ny ekipa teknika avy amin'ny boriboritany fahaenina no manatanteraka ny asa. Fa natolotra ny amponina androany ny lalakely izay amrefy eo amin'ny 700 metatra teny amin'ny fokontany Nantotapenaka voalohany. Ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no nisahana ny fanatanterahana ny asa.
vaovao tanteriny Jessica Miray. Natolotra ireo mponina eny amin'ny fokotany Andohatampenaka voalohany ny lalakely vita rarivato izay mirefy 20 metatra ny talata 4 aogositra 2024. Tonga teny an-toerana nanolotra izany fotodrafitrasa izany ny delegeny boriboritany voalohany komina Antananarivo renivohitra Randria Mamonjy Lantoniaina sy ireo mpiara-miasa aminy. Araka ny nambarany delegeny boriboritany voalohany dia naharitra teo amin'ny tapabolana teo eo ny fanamboarana ity lalakely ity. Voakaly sy voarindra tsara araka ny tokony ho izy ity fotodrafitrasa ity ary aharitra aman-taonany maro ny faharetany. Nilaza ihany koa izy fa santatra ambavarano ihany izao fa ny manetsabe mbola ho avy. Ankoatr'izay dia nijery ny zava-nisy teny amin'ny toerana ihany koa ny delegeny boriboritany voalohany ka tamin'izany indrindra no nilazany fa nao ezaka izay tratry ny herin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny hijerenany mahaolona ireo mponina izay monina eny amin'ny faritra Iva. Mila miezaka ny tsirairay. Voalohany aloha miaro an'itony fotodrafitrasa vita itony, faharoa miezaka mitandro ny fahadiovana sy ny filaminana ety amin'ity faritra le mahaolona ny olona mihitsy. No tsy aoka miezaka tsika menakavy, miezaka ny fokotany, miezaka ny komuna, miezaka ny boriboritany arak'izay tratry ny hery. Faly tokoa izahay hoy ireo mponina teny Andohatampenaka voalohany amin'ny fijereny komina Antananarivo renivohitra ny fokotaninay ka nahavitany izao fotodrafitrasa izao. Afa-pahasahiranana izahay satria dia nirobi-drano sy nijaly tanteraka rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Noho izany dia maneho ny fisaorana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izy ireo amin'izany. Zay dia misaotra betsaka anareo le madame maire satria zay dia mijaly tokoa isako fahavaratra dia isaorana lehibe dia lehibe tokoa ianareo satria na dia aty anatin'ny rano sy mifotaka sy mifofona nareo izahay dia tsy sorinareo fa dia nanatona anay tokoa. Zahay zany dia misaotra ny madame le maire nanatotosa navidy izao lalana fanamboarana lalana eto aminay Andohatampenaka voalohany izao ka dia isaorana zany nareo era-po era-tsaina dia mba maniry koa zany zay sy mangataka ny havitana sy anatotosana indray ny manaraka an'le ato ambadika ato aminay ato fa mijaly tokoa zany zay amin'ny rehefa milatsaka ny orana. Noho izao fahavitany lalakely rarivato izao dia tena nanampy be da be amponina ety aminay mihitsy zao fahavitany izao ary miaina mihitsy zay mahita an'izao sy miaina ao anatin'izao fahavitany lalakely izao ka izay ny saoranay lehibe dia lehibe mihitsy amin'ny madame le maire, madame Lalaura Valomanana namianay an'izao lalakely izao mba entina ampiaina fiainan'ny olona aty fotony ohatran'izao. Manentana ireo mponina araka izany ny komina Antananarivo renivohitra mba hanaja ireo fotodrafitrasa izay efa vita satria fananana iombonana izany. Ny fanamboarana lalankely eny amin'ny boriboritany voalohany kosa dia mbola hitohy eny amin'ny fokotany antetezana foana voalohany. Fa teny amin'ny fokotany ny Andavamamba anaty azy isotro kosa tamin'ny alady teo dia nisy ny aitrano izay namoizana ain'olona renim-pianakaviana anankiray niaraka tamin'ny zanany Telomenada no may vokatra izany ary nisy olona roa hafa ihany koa izay mbola maratra tsapoana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Tonga nakahery sy namanga ny fianakaviany niarambona ny fianakaviam-beny ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Jessica Miray no mitatitra vaovao amintsika. Nitrangana aitrano mahatsiravina teny amin'ny fokotany Andavamamba anaty hazo ny aliny alahady lasa teo ka maty nandritra izany ny renim-pianakaviany iray sy ny zanany Telomenada. Mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly kosa ny roa tamin'izy ireo no niratra mafy nahazo azy. Tonga ny dodidody sy ny solotenany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalaura Valomanana namangy sy nampionina ary nitondra ny voatsirambiny tanana ho an'ireo niarambona mahitrano teny amin'ny fokotany Andavamamba anaty hazo ny delegeny boriboritany voalohany Randria Mamonjy Lantoniaina sy ireo mpiara-miasa aminy ny talata 4 aogositra 2024. Raha misy tokoa mantsy ny vony izay mahazo ny vahoaka toy izao dia tsy mamela azy ireo irery ny komina Antananarivo renivohitra fa mandray ny andraikitra izay tandrify azy ireo toy ny fanampiny ireo fianakaviana amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy izay may sy izay ilaina amin'izany. Ny talata 9 volana aogositra no niazo any Faratsio ireo fianakaviana mba hanatanteraka ny fandevenana.
Tany Tomasina kosa dia tratra ireo olona izay tomponantoka tamin'ny famonoana an'ireo vazaha telo mianaka ny volana melasa teo no nisiny izay abebiana izay ary zao tratra izao ny tomponantoka isika tamin'izany famonoana telo mianaka izany. Noro fitiavana no mitatitra vaovao sary ny Toky Ramarola. Voasambotra tany Manoro ireo mpivady atodonikotrika tamin'ny famonoana mahatsiravina ilay vazaha telo mianaka nipetraka tao Analakninina Toamasina. Francisco ilay vazaha, Somonika ny vadiny malagasy ary Ferlando ny zanak'izy ireo. Marina fa tao an-trano izy telo mianaka ihany no nanaovandreo olon-dratsy ny asa ratsiny. Tamin'ny 9 Mey teo no nitranga izay abibiana mahatsiravina izay. Roa volana teo aoriana nahitana an-drazana moa no natratrarana ireo mpivady ireo ka ny police judiciaire Toamasina, ny FIP na ny force d'intervention de la police, ny polisy avy any Manoro sy Vatomandry no nanao ny fidinana ifotony tany Manoro, Taomasomeloka sy Ambodiboanara. Tamin'ny fidinana ifotony io indrindra no natrateaka ireo navandoza. Raha ny loharanom-bavao azo dia ny mpiandry tanànan'izy mivady izay namony ainy no nanakarama ireo olon-dratsy tamin'ny vola 7 alina ariary. Tamin'ny famotorana ireo olona roa tratra mbola hita tany amin'izy ireo ny finday sy ny solosainan'ilay vazaha sy ny vadiny. Mbola ifampitadiavana kosa ireo mpiandry tanàna indray petsapetsa tamin'ireo olona tratra ireo. Araka ny vaovao voaray hatrany dia fampiatoana amin'ny asa no anton'ilay famonoana. Nilazany ampiato ny mpiambina misa roa amin'ny asany dia Razaka sy Barchon izy mivady tompontrano tamin'izay ka antony nitarika tamin'izao famonoana olona tamin'ny fomba feno abibiana izao. Razaka no nisana ny famonoana ilay ramatoa sy ny zanany lahy, raha toa ka Barchon kosa no nisana ny famonoana an'ilay vazaha raha ny voalaza. Raha tsy aivana, ny 9 Mey no nitranga ity von'olona ity, ny 13 Mey kosa vao hita an-drazana izay tao an-trano ihany. Raha ny zava-misy no jerena, malaza ratsy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana i Toamasina. Tsy ny vakitrano sy ny fandrobana ary ny fisolokiana ihany no mahazovana ny antoerana fa ny von'olona. Vao tamin'ny herinandro teo izao no ny tranga von'olona, lehilahy mandidina ny 30 taona no namony ainy tsy fidiny, nisy namony tamin'ny fomba feno abibiana. Manaprofatra izao trangan-javatra miseho any antoerana izao, ny tsy fahampiany fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny tantaram-pirenena dia tsara ny mampahatsiahy fa feno 20 taona androany 9 Aogositra 2024 ny nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny nahazana tany Frantsay any Madagasikara ny 9 Aogositra 1970 vokatry ny fivoriana nataon'ireo firenena Eoropeana natanjaka tamin'ny taonjato 720 tao a Berlin, io ilay antsoina hoe Conférence de Berlin. Dia saorany ianao naharitra hatramin'ny farany ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.